Toetra mampiakapeo ihany koa nefa amin'izao fotoana izao ireo fikambanana sy olo manan-kaja avy amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena manoloana ny fisian'ny toe-draharaha ankehitriny. Tafiditra ao anatin'izany indrindra moa ireo tangalamena izay mitaky ny fomba fiasa matotra sy ny tena ampandroso marina ny Madagasikara no takiana amin'ireo solombavambahoaka. Iantso amin'ny fitoniana sy ny firosoana amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo olombe, tangalamena sy ireo tompony andraikitra isa-tsokajiny avy amin'ny faritra eto Madagasikara. Anisan'izany ireo tangalamena vao Tomasina izay mikambana ao anatin'ny fikambanana Andriambo izay nanambara fa manohitra amin'ny fihetsiky ny solombavambahoaka ary mitaky ny firosoana ihany koa amin'ny fampihavanana tena izy. Manoloana ny toe-draharaha izay mampisavorovoro ny saim-bahoaka ankehitriny dia toerinay ny fihetsiky ny député sasany izay mikasa ampiato ny filoham-pirenena amin'ny asany na miendrika toy inona na toy inona satria samy lanim-bahoaka izy ireo. Faharoa, ny antenenay amin'ireo député ireo dia anamboatra lalana ary angataka foto-drafitrasa izay mifototra amin'ny fampandrosoana ny vahoaka isam-paritra. Fahatelo, takinay nampiarina ny fihavanana tena izy mba hiverena ny fotom-pihavanana tena malagasy. Faefatra, eo anatreha ny fampihavanana tenany amin'ny CCC ivata, takinay ny fampiarina ny fifidianana lalam-panolena vaovao izay mifototra amin'ny fédéraliste na province autonome mba tsy hiverimberena ny crise sy hitanovana ny tany tangalana dia toerinay ny fisian'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fahenina, miangavy ny vahoaka malagasy izahay mba samotony na dio eo aza ny toe-draharaha misy ankehitriny. Anisan'ny tondra ny fanazavana ihany koa ny mpitarika ny fikambanana Tandem izay nanamafy ihany koa fa ny fampiresana samy malagasy indrindra eo amin'ny mpifanandrina amin'ity crise politika ity. Izay no antoko ny fitoniana eto amin'ny firenena hoy ny nambarany. Ny fahitanay atao anatin'ny fikambanana ny mikasika an'izay zany dia makasisaka ary tena izay angamba no andrandraina amin'izao fotoana zao fa antoky ny fitoniana izay zavatra zay na tiana na tsy tiana ny filoham-pirenena tsy maintsy miara-miasa ato amin'ny mpanao lalàna ary ireo mpanao lalàna ireo zany no eretseretina amin'izao fotoana zao fa tokony hampandefitra an'izany hampo sy ataoko hoe mba ohatrany masika be raha ohatsy ataoko hoe fitiavan-tena le izy fa hampandeferina angambany ny hampo rehetrarehetra fa andao hijery ny tombotsoa iombonany malagasy rehetrarehetra ho an'ny firenena malagasy. Miandrandra fampandrosoana sy fampirindrana ny lalàna mankany amin'ny ady amin'ny fantrana ireo olona avy any amin'ny faritra tsirairay. Ho azy ireo dia tsy tokony hiroso amin'ny tsy maty manota ny lalan'ny fampihavana pirenena.